manompo azy foana ianao na maraina nataony mariva amen oka ozy izy fa tsy mety raha tsy ka mandraka-riva ka maninona ozy ka tsy reraka zay teny jesosy ka ninninona fitenena amin'ny tenanao hoe tsy mety loana risy sy ny teny hoe amaraina ihany mandraka-riva ka tsy reraka zany hoe mety mitsy fotoana ianao reraka fa jesosy tsy isika mametraka lanitra zany mandrak'izay zany mety tsy retriretinao zany donke tsika isaina indray ainantsika andavanandro hoe raha tsy voalohatra ny jiro na any aminay any mantsy ohatran'izany fa tsy voalohany jiro dia tonga ny jiramama apaka vao misy zavatra tsy alohanao zany dia tonga dia mianitra le izy dia ohatran'izao zavatra mitranga rehefa avy eo fo mahazo vola ianao na zavatra tokony naovana an'izay dia tonga dia aprimino hoe tia enasako an'ilay jirama fa tsy maintsy ho avy iny mantsy amin'izao fa tsy hoe tambavaka mba tsy ho avy tsika koa nanao vavaka tsy mivaly zay dia dia avarinao le izy zany ambarinao tsara mihitsy le vola iny dia rehefa tonga ny jirama dia maniraka akizy ianao eo ny eo hoe tanaingana navo ny jirontsika fa sao dia tapaka sahirana rehefa le jirama dia haitsika mihitsy mitandrina hoe tsy maintsy tandremany ty tsy maintsy atao an'izao ry satria sao dia tapaka eo ny jiro fa raha ho avy jesosy efa ny saininao ve efa nisy tandremanao ve ay efa ranona tsara ve raha ho avy jesosy militsika mametraka ny lanja zany mandrak'izay zany aza vela mahita toro anaty faratsiny zany ianao ao anaty fahatezerana ao anaty fahamela-keloka fa zao manomana foana mandrak'izay ny asarobidy fiainam-pananao ataovy mihoatra noho ny zavatra eritreretinao fa sarobidy ampingeny fotoana fa maneno ny trompetra dia zao ireo fitaovana rehetrarehetra zay tena namonao ny tenanao nanaovanao tsinitsinanao ireo tsisy miaraka anao rehefa ho avy jesosy le asa be ny azakazahanao le tena ohatsy izy anao hoe asa aloha fa jesosy any farany reny mijanona daholy tsy midika zany aza miasa ianao fa ohatry ny ahoana la jesosy ao amponao ohatry ny izy eo aminao zany jesosy zany izy eo amin'ny fiainanao izy fa rehefa voavanao zay fanontaniazay dia fantatrao tsara hoe ary miezaka ianao miditra anatin' zany fanekeny zany mety tsisy olona nery ianao marina mihitsy indray hoe za ihany ny rolona ny fiainako fa zao hoeto ny tenantsika hiditra ao anaty fanekena farany amaranako azy dia zao misy ny atao hoe virgine dimiendry dimetala ny fidin'andriamanitra ireo olona ireo samy virgine fa nasamy hafa azy fotsiny dimedala dia ny dimiendry zany hoe miprogramen'andriamanitra ireo mba fa le dimiendry nandany fotoana teo am-piandrasana jesosy fa le dimedala nandany fotoana ny tany amin'izay tiany iny le rehefa le hoe zay tiako ihany io iny teny iny any an-tany ihany no misy an'iny fa le dimiendry dia zao nanao zay azony atao niazakazaka nitady ny fanjakan'andriamanitra nameraka ny fanjakan'andriamanitra ho lohany teo amin'ny fiainany ka rehefa tonga mipaparatra dia zao tsy tara zareo fa le dimedala na tokony invité na azo invitation ho ao amin'ilay fampakarana fa variana nametraka ny zavatry ny tany ho ambony nametraka ny toetra ho ambony lavitra noho ny sitrapon'andriamanitra dia zao adino tany velany misy fotoana mila mandinika an'izany tika hoe aiza ho aiza zao jesosy mila mandinika zany mandrak'izay atsika zany tsika hoe aiza ho aiza ny tokony hisy amin'izao fotoana izao mbola ao tsara ve le virgine dimienda ve sa efa manaraka ny teknôlôjia dia efa miditra anatinatin'ny fahadalàna amin'izay zao satria efa tsy ohatran'ny talohantsony mila mandinika zasy ianao hoe jesosy ahoana ny atriako an'iza mandrak'izay zany ho avy ianao tsika ary hivavaka hitsangatsika hitena amin'ny jesosy tsika androany hoe jesosy anomana ny mandrak'izay amboariko ny foko ambadio tsara fa zay nanaiky niditra ny taritinao ato anaty samby fara ihany ireny ihany ny velona fa zay nijanona rehetrarehetra ambonin'ny tany
dia difotry ny raha daholy andaontsika hivavaka androany eny jesosy anaiky hiditra anaty fanekena atolotra anao ny foko sy momba ray manontolo raha hoany masina tsara indrindra zany an-danitra eo sotra anao zay jesosy androany nentinao teto amin'ny toeran'ity zay jesosy nentinao eto mba hianatra ny teninao tonga eto zay satria tady anao tonga eto zay satria tianao tonga eto zay satria milanao tanteraka momba ray rehetra jesosy mifona dia apetraka ifeno ampelantananao zay makasika anay jesosy dia ho eo ampelantananao matsiaro zay jesosy eo hatramin'izay tokoa jesosy dia niaina tamin'izay tiana tamin'izay mety aminay fa manomboka izao dia isaina mandrakizay anay zay jesosy isaina fa raha iza tokoa moa zay raha ho avy ianao raha tena tonga ianao jesosy dia manahoana fiatrianay an'izany andinika an'izany zay jesosy ametraka anao lohany eo amin'ny fiainanay tsara ihany satria ozy ny teninao hoe zay mamy voninahitra anao ihany nomenao voninahitra fantatrainga jesosy eo fa raha zay zavatra ilaina ianao raha zay zavatra tenaina ianao ny tenanao azy efa nomenao anay maika ave fa zay zavatra ivela tenanao tsy efa nomaninao anay apio zay jesosy hijery zavatra ny ambony fa tsy ho variana amin'ny zavatra eto ambonin'ny tany eto fa hijery ny zavatra any aminao andinika fiainam-panahy lalina tsy ahita tory raha sanatria tsy vita fihavanana aminao sokafo fonay jesosy andraisanay fahamarina teny andraisanay zany teny zany mba ho fiainanao anatinay amin'ny anaranao jesosy kristy tompony anaovanay zany favaka zany sotra betsaka jesosy eo amin'ny anaran jesosy amen Alléluia. Moi je termine comme ça. Mon livre avec toi. Rayon ni mara transcrite tomponaya. Makashite kan lazai. Soto fa inanon tunda ne tetom tuteran tinda ndo ana avec ne fa tagi un peu de tewa. Soto te sostam tienret, je fais ne tompon de teanko. Alors bon ma meta que c'est pas fitari en fait ma masque ndai. Une tienretation bon la ilata qui ton compte de sos. Ato fa kon funda ndo funai. Ani ninna tien la takito. De tien on ta kan saza. Anek fotsiny dia sokafana ny fona fanamasina andray an'izany afatra ihany koa sokafana masom-panana ihany koa tena iona aminao maro dia titoerany ty androany trailako ny fahazarana fotsiny izay hoe tonga pampo dia tsy maintsy zavatra re voaray androany atao tena tahaka mbola tsara ninininy izay na amin'izay teny hoentina trafafe jesosy dia manaiky izay ahintro ny teninao manaiky izay amboary ny teninao manaiky izay tena hoe andro fananarana avy amindray androany ambela lamba mamponao izay tonga afatra eto marina anay jesosy ny teninao ary manaiky izay hokantsana masoratrana izany teny izany satria ny teninao dia tahaka ny sabatra roalela akoa rehefa ny teninao jesosy tsy velona foana ny aminao raha tsy matatera izay nampamirano azy amin'ny teany ity ary efa vokatra eny aminay ianao tsy ho vokatra mandraona be fotsiny zay be ravina fotsiny fa tsy sininy tsy mahita vony aminay ianao fa androany jesosy tena manaiky izay fa tena tia teny ianao zay hoe atao mahita zavatra tsara vokatra manimpofony aminay amin'izay ianao satria efa tsy ho ela ianao efa tsy ho ela jesosy raha iveriny ianao tsy ho fananana zavatra be dehibe tsy ho fananana teny be dehibe fa fanekehanay tsotra tahaka ny zaza fa tsy araka no ninona inona izay raha tsy ho ambany fitariana fanana masina misaotra jesosy mankasitraka an'ireny izay amin'ny anarana jesosy amen amen andaotsika maky ao amin'ny salama salama telo amby roapolo tena fatsika tsara fa tiany jesosy ho ampatrevina antsika androany
anaran'i Jesosy. Salamo fitelo amby roapolo andininy voalohany. Le Seigneur ny tompony mpiandray ka tsy oly na inona ao. Ataovy tena ato anatin'ny fonao zany teny zany. Fa matetika tsika be dia be zavatra misepasy amin'izao fotoana zao dia mibazentsika amin'ny zavatra tena hoe zavatra hitan'ny masotsika fa tsy mibazentsika ny ten'Andriamanitra tony. Be loatra ny zavatra ianaotsika dia lasitsika matetika le tembe dia be ato anatsika sisy pratikena mihitsy. Nefa mazava ny ten'Andriamanitra raha tena tompony mpiandratsika, raha tena Jesosy mpiandry aho, raha Jesosy mpiandry aho tsy orina inona na inona zany sika. Fa mahatonga la misy mifarina mandala, mahatonga la misy impact amintsika ny zavatra mahaveratra be mety hitany masonao dia mandiny tena fa sao dia mba tsy Jesosy tsara ny tena mpiandry anao. Satria raha Jesosy ny mpiandry atsika dia mazava ny tenany fa tsy orina inona zany tsika na inona. Zany fiaranana zany tsy lasy zany raha Jesosy ny mpiandry anao. Tsy hoe tsisy ny aretina fa raha misy ny aretina mandalo zany. Za raha mijoro aminareo eto androany fa volombelan'ny tompo nanomboka tamin'ny 2012 jusqu'hatramin'ny androany ary mbola miverin'i Jesosy zany aretina zany mandalo ny fiainana fotsiny zany. Tamin'ny mijoro eto Jesosy fa mandala zany eo valiko ireo ny zanako. Fa ny aretina zany tao aminay dia mandalo fotsiny zany. Na Covid za Covid zany isan'andro mivoaka foana ary miatrika n'izany Covid zany. Raha nitatompoka tamin'ny andron'ny Covid tsy natao vaksiny fa tsy maintsy vokatry ny toerana iasako. Fa mahita olona mekapy ohatsy eo amin'ny devant eo tsy maintsy manangana tondra anazy makany anatao ambulance. Fa zany Covid zany tompoko nijereko amin'ny masque fotsiny satria fantatry ny mpiandry aho. Lofako ny faravara teneniko Jesosy ny mpiandry aho. Jesosy ny mpiandry aho. Mare miasa Jesosy ny mpiandry aho. Any amin'ny tana izay leko Jesosy ny mpiandry aho. Zay toerana misy ahy Jesosy ny mpiandry aho. Ataovy ao tsapinao isan'andro tsy arianao Jesosy ny mpiandry anao. Tadio tsara fa ny devolo tsy misaoma ianao za ny premier cible voalohany indrindra. Ny zanakay ny premier cible voalohany indrindra. Mivavaka foana raha ny Jesosy mampiakatra anay andeha vacances zay sady tsy maninona kilala foana isan'andro isan'andro koa kely tsy andiny endreka fitapaka ny tanany tsotrao Jesosy fa tiany tompo hita hoe atreza mifatikisitsika anazy. Iny izy eny tapaka ozy ny olona tapaka fa tapaka ary vacances gaga ny olona mijery anazy tapaka ve ny tana sa tsy tapaka fa ny tana iny tompoka ataonao zao fa tapaka ve sa tsy tapaka. Iny izy eny ataovy Jesosy ny mpiandry anao dia tsisy fiadanana zany lasa. Tsy natao ohatry hoe mifolaka namana fa iny izy eny matoky zay fa Jesosy ny mpiandry anay. Ataovy tapatsika manomboka izao. Fa raha misy pasteur dolo fa tonga aty na tsisy pasteur dolo fa tonga aty ataovy Jesosy ny mpiandry anao. Tsy pasteur dolo fa mitrena anao raha miverin'i Jesosy fa Jesosy ny maranao dia lasany. Efa kely sisa milomany fa iverin'i Jesosy. Resy lahatra amin'izay ve Jesosy ny mpiandry anao izy no mipezany amin'ny raha hoany lanitra. Tsika raha tompoky Jesosy dia lasitsika tsisy janona eto. Fa hoatsy be fanahina tompoko no mijanona eto. Dia tsisy Jesosy mpiandry no mijana eto sisa fa zay manana Jesosy mpiandry ny tompo tsy mpiandry anazy efa kely sisa dia ho avy lasitsika mianatra. Ka za matahotra aretin'izany rehefa Jesosy ny mpiandry anao. Raha misy problème Jesosy ny mpiandry aho. Jesosy ny teny raha tena miray amiko ianao angatao amiko izay tenao. Raha tena miray amin'ny Jesosy amin'ny fifandraisana amin'ny fanekena tsy amin'ny vava fotsiny fa amin'ny fo tsy maniky fotsiny papakato ary panatanteraka ny ten'Andriamanitra. Izany hoe manaiky lazain'i Jesosy manomboka androany. Raha mbola tsy zay ianao tandro omaly atovy manomboka androany ianao androany Jesosy tena manaiky izay teneninao amiko androany.
fa raha mbola tsy zay dia mandiny tena riavana malala ifeverana Jesosy tsy ho ela dia ho avy Jesosy. Ny zavatra rehetra miseho amin'izao tontolo izao efa fambara fa tsy ho ela fifeverana ny tompo. Raha mijery fotsiny tsika ny zavatra hita maso sy reny sofina dia anao tsy mientrony raha ohatra ka kely finoana. Fa raha be finoana ianao dia mandiny dia fa tsy ho ela ny tomponao dia hiverina eny amin'ny rahalanitra. Ary matoka fa androany ianao dia tsy hiala-maina eto fa handray zavatra vaovao avy amin'ny Jesosy indray. Tsy ho avy amin'ny mpanompony satria tonga eto izy dia be finoana be. Fa atao tena matoky ianao fa raha miala eto ka mety tsy fanena amin'ny trona raha androany rapitso raha tonga tapo Jesosy dia matoky fa any an-danitra any izay tsy maintsy iona indray. Amen. Tain'ny tompo tompoko dia matoky tsika androany fa ny teny tsy hoeto ny mpanompony eto androany hitondra fanahy anova fiainana, anova fijery, anova amin'izay fomba fiarana amin'ny Jesosy sy mifandona eo amin'ny tenan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toraso tompoko. Satsika itiaka dia ampaloko Andriamanitra. Alléluia. Tsika hitsangana isotran'Andriamanitra fotsika manotoa. Tsika hisotra n'ilay tompon'ny teny. Mafantatrao fa ny salamo ny Isaia toko fa 5:5 ny Baiboly dia miteny hoe ho avy ny andro angetaeta ny olona fa tsy handreteny intsony. Androany Andriamanitra mbola miteny. Fitiavin'i Jesosy atsika mahatonga an'i Jesosy manaitra atsika amin'ny alalan'ny teny fiainana, ampitodika ny fiainam-panatsika sy ny fotsika tena ho ao amin'Andriamanitra tanteraka. Tsy ny olona ampitondrain'Andriamanitra ny teniny fa ilay teny izay ampitondrain'Andriamanitra ny olony. Mangatahinao n'Andriamanitra androany hariva tenen'i Jesosy mangetahetanao ny nofoko, maniry ianao ny fanahiko, maniry ianao fatratra ny atao anatiko. Milanao a Jesosy eo amin'ny fiainako. Ny olombelona rehetra mety mandalo eto ambony tany nizaniza. Zao tontolo zao tsy azo antenaina mandrakizay. Fenao ny fanatenako. Ianao no antony atongavako eto. Mangetaeta fiombonana aminao, mangetaeta firaisana aminao, mangetaeta ny sitraponao. Ovay a Jesosy eo. Ovay a. Mila fanovana avy aminao. Tsy handeha fahazarana. Nanompo satria kaky ny fiavinao. Fa ny alalany lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao ny amiko. Miteneny eo fiainako ny titakarivoty. Mpafantaro lalanaina andehanako raka ny sitrapondray. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika ity tana mafy be amin'ny tompo. Mahazo toerana tompo. Izy aloha mahatsapa hoe tsy mahavita tena ny fiainana raha tsy misy an'Andriamanitra. Ary izy mahalala androany fa ny tena ilaina sy faniriana indrindra eto ambonin'ity tany ity dia Jesosy. Atsangana ny taninao raha tena izany ny ao anatin'ny fonao. Za manokana androany tena angataka amin'Andriamanitra mba ho voaraitsika ity révélation ity. Ny ratsy indrindra eo amin'ny fiainana tsy hoe very ny zavatra rehetra ianao, fa ny ratsy indrindra eo amin'ny fiainana raha sanatria very ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Zany no antony anairana antsika ao anatin'izao hira izao hitondra antsika anatin'ny fiakofana fohy resto tanora kely tsika reto. Alléluia. Tiana ianao Jesosy, tena mamponay mandrakariva ny anompona. Maminay ianao reo, ianao ny fiainana, ianao ny rehetra ho anay.
Haleluya. Tsika ity tanana mafy eo an'ny tompo a. Irao kely amin'ny tananao any Jesosy, 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 irao kely amin'ny orakoraka any Jesosy, irao kely amin'ny orakoraka any Jesosy. Terao kely amin'ny orakoraka ny Jesosy, terao kely amin'ny orakoraka ny Jesosy. Tsangana kely antsika. Haleluya. Terao kely amin'ny dianao any Jesosy, terao kely amin'ny dianao any Jesosy. Haleluya. Mahazo toerana vetivety amin'izay.
Alléluia. Anomboka tsika miteny androany maharatsy zany atao hoe olona very ny fanotrehan'Andriamanitra zany. Misy zavatra tiako ho fantatsika androany hariva. Fiainana izy ity ary karazam-piainana hiatresika an'izany atao hoe ny fiafaran'ny fahariana ny zavatra rehetra zany sy ny planin'Andriamanitra ho anao amin'ny mahazanany anao. Eto ambony tany sika dia manana antony mazava tsara sady voafaritra tsara ny amin'izay zavatra andrasantsika eto amin'ity tany atao hoe fandalovana ity. Ianao mahalala fa olona maro ny teo anoloanao, misy reny mbola eo androany fa misy koa nefa tsy eo intsony. Dika fa isak'izay mahitsika hoe misy olona lasa teo anoloantsika dia mametraka banaingona ny anatintsika hoe mbola ho avy zany ny toroko, fa saingy tsy ataonao isan'andro zany ao an-tsainao fa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy andalo zany ny olombelona rehetra ka miaina eto ambonin'ity tany ity. Raha mandinikitsika ny fivoarany zavatra rehetra ka mamantatra ao anaty baiboly mizotry ny fiafarany zavatra rehetra ambonin'ny tany dia manondro mahatena akaiky dia akaiky ny fotoam-pampakarana anao sy ny fotoan'ny iverenany mpampakatra hitsinanao eny amin'ny raha alanitra. Zavatra anankiray no iriko amin'ity takarivo ity ao anatin'ny fotoana foa no hanomezan'Andriamanitra antsika fanambarana na révélation izay nampitondraina ny lohateny hoe ratsy ny very fanatrehan'Andriamanitra. Ratsy zany hoe olona very ny fanatrehan'Andriamanitra zany. Zavatra rehetra misarika ny attention anao daholy, fifantohanao voasarika any amin'ny resaka hoe inona ny mampety ny fiainanao, fiahinao zay mombanao rehetra eto ambonin'ny tany. Tsisy olombelona anankiray eto an-tany ka tsy mifantoka amin'izany, niza niza. Fa za te hiteny aminao an'ity fahamalinana anankiray ity. Ninona anananao eto an-tany dia tadidio fa raha vao mikipy fotsiny io masonao hoe maleto dia izay zavatra nasarotony ianao indrindra tsy maintsy olona ny akasy. Noho izany fahasoana ny mametraka fo amin'ny zavatra ananana. Ninona endrika zany, ninona sarobidiny zany. Manomboka izao dia mianara toy ny olona mandalo sy pindrana fa tsy dia mijoro loatra ho toy ny olona tompony sy manana ny zavatra rehetra na inona na inona. Misy tantaran'olona anaty baiboly tena nahatonga saina ary teto Andriamanitra ny nampiditra ao anatina fanambarana manokana hanairana ny fotsika indray hitodika amin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity. Resaka ny fanaovan'i Jehova Andriamanitra tamin'ny Kaina le izy. Amin'ny Genesis toko faefatra manomboka ny 15 ka hatramin'ny 17. Ary Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarenao? Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao ny kendren'ny faniriany kanefa ianao ny tokony hanapaka azy. Ndao ny antsika mandinika hoe ianao ny resan'Andriamanitra n'izany zavatra zany dia fomba ahoana nandraisanao an'izany ten'Andriamanitra zany. Ohatr'izany fitira le révélation. Ohatra ny teteny amin'ny Kaina Andriamanitra hoe Kaina, zany nanao ny ota ho tapahanao. Kaina ao anatin'ny fiodinany avy namono ny lalàny. No ny tenan'Andriamanitra hoe ny zavatra ao anatiny fa tsy nampiasainao. Inona ny blocage? Taotsika iainga ao anatina révélation tsotra. Nefa ny fisaintsainana lalina ny ao anatintsika ao anatin'ny sekoly iarahantsika amin'Andriamanitra iandrasantsika an'izany atao hoe fotoam-pampakarana zany. Fantatro hoe fa teto Kaina
avy namono ny abela rahalahany no ndresaka tan'Andriamanitra dia ozy Andriamanitra raha tsara toetra ianao kaina no tsy miramirana ve fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambarahavalana ny ota ary ianao mikendre ny faniriany kanefa ianao tokony hanapaka azy man'Andriamanitra miteny kaina hoe ianao tokony hanapaka ny ota zany hoe nao anatin'ny etadam ratsy azy kaina dia hitan'Andriamanitra fa misy fanapahana ao anatin'ny kaina fa natonga lisaktive satria ratsy toetra izy ratsy toetra izy hitanareo ny importance ny caractère par rapport an'me raha oharina amin'ny zavatra hafa rehetra rehefa tsara toetra ianao dia mahazo vahana ny fanapahan'Andriamanitra miasa ao anatinao fa rehefa ratsy toetra ianao dia raha tokony hanapaka ianao dia ianao indray ny tapahany midika misy fiatsaika ngeza be amin'ny fahafahan'Andriamanitra miseho ara-panapahana amin'ny alanao ny fanekenao anova ny toetranao hifanaraka sitrapon'Andriamanitra somary hiteka ho an'i Jesosy ndo hitantanana mafy ho an'i Jesosy misy secret omen'Andriamanitra antsika miainga avy amina teny anankiray teny mpamarina anankiray fa afatsika mamoaka fahendrena ngeza be avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany ninona narana fahotana mitady angejanao dia ozy Jesosy manana fahefana hanapaka aniony ianao manana fahefana hanapaka anio ianao io tranga lalovanao io fanoerana vakivakinao eo fiaina isan'andro sedreo manam-pahefana hanapaka anio ianao tsy zany no niteny an'izany Jehovah Andriamanitra mihitsy no niteny an'izany tamin'ny kaina mpanota tsy olo marina eto no hivantana ny teny fa olona avy namono ny rahalany nefa ozy izy Andriamanitra mahatonga ny endrika tsy miramirana mahatonga ny eo am-ponao maizina natonga ny ota nanapaka anao raha tokony ianao no hanapaka azy satria ratsy toetra ianao zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra dia zao Andriamanitra tsy te hita fa tsy ny endriny ao anatintsika rehefa mihaona amintsika izy tena tsy hitan'Andriamanitra mihitsy ny hoe avy aizy kainana naninona fa na dia ao anatin'ny fahasorenana r'Andriamanitra satria nanao zavatra tsy nety kaina dia mbola navoakan'Andriamanitra ihany ny verité ny fahamarinana momba ara-pamoronana an'io kaina io hoe misy zavatra ny ao anatinao fa tsy active le izy satria tsy tonga to misekoly mpanovatoetra ianao lavao foana amin'ny fansiko amin'ny fanazavana na marinanao zay fantatrao fa mapety anao dia inona rozy Andriamanitra no azoko atao fa nanomeko fafahana hanapaka an'io azy ianao lavo ihany satria namitsaka izy satria nahita hirika izy fa misy toetra azo mifikiranao amin'ny fanoheranao volonté an'Andriamanitra sainy ny tenin'Andriamanitra orikainao ianao ny tokony hanapaka le ota ianao manoty io orikaina ianao avy namono rahalahinao io tsy nisy soroko tao anie le fa efa manapahanoty fa tsy mivoaka fotsiny le izy satria ratsy toetra ianao debola izy kaina zao lazany Jehova ny fahefako hoy ny tompo Andriamanitra n'Israely ao anatinao dia mahazo aina rehefa tsara toetra ianao na koa mety amiko ny toeponao noforon'Andriamanitra tsika hanana ny natiorany ato anatsika ary io natiora io amin'ny boky ny Genesis toko voalohany 2:4 ka hatramin'ny 2:7 Baiboly dia milaza fa tahaka ny endrik'Andriamanitra namorona ny olona lasa vaviny namorona ny azy dia nitsofony rano ny olona hanapaka hanjaka amin'ny zavatra rehetra dia sainy hoe olona ny foron'Andriamanitra ny lavo tamin'ny faharatsy azy fahotana atao hoe Adama sy Eva
miaina tao anatina tsy famendrena satria niala tamin'ny tenin'Andriamanitra. Fa zavatra hitako atao anatin'ity baiboly ity rehefa namaky Andriamanitra tsy namotsitra azy, tsy namotsitra ny olona Andriamanitra, fa nidin'Andriamanitra nitady ny olona. Voavy niody ny Adama, niteny Andriamanitra, Adamo aiza nga ianao? Fa ny zavatra nahavariana ny devoly niodina tany an-danitra, fa Andriamanitra tsy maniteny zany hoe Satana aiza nga ianao? Samy niodina na Adama na Satana, fa inona na samy hafa ny Adama raha noharina ny Satana? Satana tao anaty fahatsarana nanapa-kevitra iaina faratsina, mini manota, mini miodina. I Adama niezaka joro tao anaty fahatsarana, fa ny fitahana dia niodina amin'Andriamanitra. Zany hoe ny anankiray sitrapony iny tsy niodina amin'Andriamanitra, ny anankiray tsy tena sitrapony fa vitaka izy dia nafahodina tamin'Andriamanitra. Hitanareo le fahatsara mpitsaran'Andriamanitra mahitsy sady marina manoloana zavatra izay mitrango amin'ny fiainantsika. Satana rehefa niodina dia tsy nitady azy Andriamanitra satria niodina nitsafidy izy niala tamin'ny fahatsarana nisy azy teo aloha. Fa ny olombelona kosa voafitaka natonga an'Andriamanitra nitady azy, zanak'Andriamanitra isany io, voararaka Adama dia nalahelo Andriamanitra, nidina tsara mpitaon'Andriamanitra tao irena, niantsoana any Adama tany vavany izy, sokafin'Andriamanitra le vava namorolany an'izao tontolo izao, nensony ny anarany Adama. Genesis 3:7 ny 9:7 ka hatramin'ny 9:10. Ary Jehova dia niantsondra lehilahy kanao taminy hoe aiza moa ianao? Amin'ny teny vahiny moa dia le hoe Adama mihitsy tonga dia mitonony aiza ianao? Dia hoy izy nandreno teo amin'ny saha dia natahotra satria mitanjaka ka dia niery. Adamo aiza ianao? Raraka Adama, tsy nafon'Andriamanitra izy. Ary zay tiako hanairana anao ry olombelona, mbola miantso anao Andriamanitra, mbola mitady anao izy, ninona fahasoanao? Nentina anao fahasoana anao fahazamana maro tena, nentina anao zavatra tsy mendrika anao teo anatreny, hamboreo ambavan'Andriamanitra mandrak'androany maniraka mpanompo hiantso anao. Na lasa lavitra sy miaina lavitra azy ianao. Ny feon'Andriamanitra rehefa miantso ny olona dia miantso anao hitodika izy sy hiverina aminy. Ilay Andriamanitra ny fahamasinana nametraka tombam-bidy lafo, valeur faran'izay sarobidy inestimable, satria tiany ianao. Tandindro ny fidinan'i Jesosy ho tonga nofo hamonjy ny zanak'olombelona nanaiky hitondra ny fahotany teo ny azo fijaliana, satria mbola marina ompon'Andriamanitra mandrakariva ny sarobidy mpamorona ianao tahaka ny endriny ny olombelona, ka nitenenana hoe malala eo masoko ianao, be voninahitra ianao sary tiako. Andreo ny ariva tena hitantsika ao anatin'ity fahamarinana anankiray ity, miala ny fanamelohan-tena. Andriamanitra tsy vonina ny lala baraka anao, mivoaha ny fiheveran-tena homeloka, ny amin'ny fitsarahantena hoe tsy tian'Andriamanitra itsofa ianao ny ratsy indrindra. Rehefa niantso ny anaranao Andriamanitra ka teny ambavany nitsony hoe zanako mivirena, tianao Jesosy, tianao fitiavana mandrakizay izy, songa nameloka anao izy fa tonga izy anangana anao ary tehiteny izy hoe atao poko ianao, ny haiko no nomeko sy natolotro maty teo mitoeranao aho, raha misy ny anankiray tena mbola mana tena ny fiovanao hatramin'ny farany. Teo izy Jesosy hoe zala hitokana tsy manam-paharoa ny amin'izany. Mety efa niteny ny manodidina anao, ianao ve iove raha mitritra an'io sy ny fahalalana eny io hatramin'izay?
voaka ny karazana fanameloana avy amin'izao tontolo zao fa Andriamanitra afaky ny teny hoe anga tsy ohatr'izany lazanareo azy zany ny fahafantarako an'io io raha vao mandreny feoko ka miteny hoe miverena dia hiverina amiko ary za mahatoky fa zanako asan'ny tanako ary didiko mandrakizay manome voninahitra anao Andriamanitra matoa manonona ny anaranao eo am-bavany Adamo aiza moa ianao zavatra tokana very amin'ny Adama dia tsy fitahiana tsy fanapahana tsy fahavokarana Andriamanitra tsy nanenina ny amin'izay fanomezana nomeny any Adama rehetra tsy nanenina Andriamanitra ny amin'ny fanomezana rehetra nomeny any Adama mahafantatra ve fa tsy hoe rehefa nyroasina tsy tao ede ny Adama dia momba tsy niteraka misy fahavokarana atao satria efa voatsodrano izay ny tsofanan'ny rehetra dia nomeny zay ny mahatonga ny Baiboly milaza na Kaina azy dia taitra Andriamanitra Kaina problemanao raha tsy toetra dia zay mahatonga ny ota raha tokony ho tapahana satria misy fahefampanapahana efa napetraka Andriamanitra atao matony teny izy hoe ianao no tokony hanapaka an'io fa problemanao raha tsy toetra anao dia lasa izy ndray nanapaka anao dia mba fantatra anao ve ny problema ara-panapahana mampahazo aina ny fahefan'Andriamanitra ao anatin'ny olona dia misy fandraisany amin'ny faneken'ny olona an'olo tena tsara toetra tsara toe-po ny fanompony an'Andriamanitra izy ny Jakoba toko voalohany 5:7 amin'ny teny fototra dia hoe ny fanomezana avy ambony avy amin'ny ray ny fahazavana dia tsy misy hanenenany zany Andriamanitra tsy manenina ny manome anao fahasoavany rehetra ajereo ny Andriamanitra tamin'ny Kaina naniodina sy namon'ny frèrany azy izy vao avy namon'ny frèrany hozy izy ianao tokony hanapaka ny ot midika fa misy fanapahana matory fa voazaka ny toetra ratsy teo amin'ny Kaina zavatra iray very teo amin'ny Adama sy Kaina rehefa jerena ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra dia tsy ny fanatrehan'Andriamanitra zavatra ray mivery tsy nyle izy fa mifanatrehan'Andriamanitra raha io tsy vitako ny anakarena tsisy ianao tsy ilaiko zao tontolo zao tsy misy ianao ary mahazonareo veriko ve fa ny tantaran'izay atero mahavakio aningeny tsisy toko faefatra ny tantara io Kaina io manokana amin'ny 5:40 ka hatramin'ny 7:70 inona ny zavatra nitranga ary Kaina dia niala teo anatren'i Jehova niala teo fanatrehan'Andriamanitra tsy eo fanatrehan'Andriamanitra ka nonona tany amin'ny tany Noda tandrify Edena niaina tany amina toerana anankiray tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra izy ary Kaina nalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka ary nanorona vohatra Kaina zany hoe sy tefa tsy tranoray sy teny natsangana olona tsisy fanatrehan'Andriamanitra mavita manangana sy te ny anaran'ny vohatra dia nataony hoe Enoka araka ny aran'ny zanalahy io sy te nataony hoe Enoka ny anarany olona tsisy fanatrehana mavita manangana sy te ka za eo ianao no miteny hoe mahatonga manana ny zavatra rehetra satria eo Andriamanitra afaka ny zavatra rehetra tsy misy Andriamanitra ianao Kaina ny atao fanatrehana na vita nanangana sy te no zany tsy tokony antony atonga antsika hitady an'Andriamanitra anovany motivation mpanompontsika ny faniritsika anana ny zavatra rehetra ao anatin'izany na fanasitranana na arena na vola na trano na fiara ninninona tsy zany no antony fanompontsika an'Andriamanitra ny antony fanompontsika an'Andriamanitra dia ny fananatsika antoka fa eo amin'ny finatsika ny fanatrehany Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao Jesosy tsy vitako Jesosy miaina amina arena tsy misy ny fanatrehanao mianko amin'ny fiadanana tsy misy idirany amin'ny fanan-javatra maro tsy afaka ome zao tontolo zao no azoko isitrahana amin'ny alalan'ny fisinao eo amin'ny fiainako
zany ny ananako antoka filaminan-tsaina sy filaminam-po rehefa azoko antoka eo fiainako ianao mba fantanareo ve raha ianao nanatrika anty ny tantaram-piainan'ity ankonan'ity tany Madagasikara noentinareo fanatren'Andriamanitra foana le rangahy fa tsy nitsangana mihitsy malemy izy tsy nitsangana teo ambony seza roulante isaka mivita fotoana dia midina mametra tanana hitany vadiny hitany zanany tsisy ninninina niova ny farana le rangahy maty any vao maty le rangahy niantso ny zanany pastera maty dada eo mifanatrehan'Andriamanitra foana no nitondrako azy hatramin'izay nanatena fanasitranana nanatena kasika fa lasa ihany izy teo izy taminy Andriamanitra ny tompony aina fa aloha hivavaka ho ara sitrapony teo velominy izy fa raha tsy sitrapony dia zatao makivy fa tsy tia tany tia ny fanaperana fa manana fiainana mandrakizay no manana ho antsika Andriamanitra bon courage fa zay tsy azontsika androany azontsika ratrizay dada napetraka le telefony velona le rangahy rehefa velona le rangahy velona faly nirakoraka ny ray trano zareo nirakoraka Jesosy mamangy lazay ho izy fa raha riva ihany dia alaiko izy mba tonga io ankonany ino fa niainy vavakazy any namerenako azy mahafantatra hoe zany frazy zany hoe inona ny tiany Jesosy holazaina inona ny fanotrin'ny olombelona eto ambonin'ny tany tsy ho velona sy ho salama ary ambinina zavatra rehetra fa amin'Andriamanitra zany tsy mikaonty mihoatra lavitra no fiainam-panahinao mifakahita aminy faly fianakaviana nandritry ny fotoana foy ora vitsy poizy Jesosy ho alaiko izy dia tonga ny fotoana olona tsy maninona fa mafy kely daholona ny tanany na molony fa ninakanina niara-mifaly tonga le fotoana ny arivo ny senty fotsiny dia io Jesosy izy io Jesosy lasa Jesosy tianao ampitaina aminay fa ny mahafaly tsy hoe ampiasaina amin'ny fahagagana zay na hatramin'ny famelomana amin'ny maty na mahita vokatra mihoatra eto amboniny tany ka misongadina sy mihoatra noho ny olona rehetra nirinao aminay le tena vrai fifoazam-panahy authentique mila manapahatsapahana zay ny laza ny fizy sy ny fiainana mandrakizay ho ambony lavitra noho izay lalovana eto amboniny tany mila manapahatsapahana zay fanzavatra rehetra hifarana fa zay manao ny sapon'Andriamanitra maritra mandrakizay mampianaranay hanana foendry anisany andronay isan'andro isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa segondra tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa minitra isa segondra tompo milanao ny fonisaiko ny fanahiko maniry mafy anao tsisy toerana takaloko ny eo anilanao ny eo akaikinao ihany tompo no mahatsara hitoetrao tsy ananay alleluia ary namako no manana ny zavatra rehetra tsy misy an' Jesosy dia tsy misy antoka fiadanana sy filaminana mandrakizay adama very présence fa tsy veriny rehetra akory dia ozy Andriamanitra hoe aiza ianao ry adama tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra ho edena anaty fiodinana i adama averiko
tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra ao edena anaty fiodinana Adama, fa na edena no hitan'Andriamanitra misy Adama mendrika, na Adama no hitan'Andriamanitra niodina fa tsy misy edena. Zay no antony androan'Andriamanitra azy tsy toetra tao. Aso Andriamanitra nanamboatra edena tsara tarehy, faly ery izy ny saina amboatra olona taka ny endriko hita maso anapaka an'io sa mahafinaritra io. Lasa Andriamanitra nandeha teo amin'ny vovoka izy, nataony sary teo vovoka, nikohaka mihitsy izy nanao fiakohana voalohany, nanisy fofinaina tao amin'ilay vovoka. Vita i Adama avy ny volavolaina dia nitatana ny Adama, jereo ny fitaovany noentin'ny Adama. Dia izy Andriamanitra hoe, io Adama, ianao ny asitandrina n'io tsara tarehy io, ianao ny solotenako hita maso. Vita Adama tsy niditra teto tanananao rahatso ny Andriamanitra, fa nankininy amin'ny Adama daholo confiance, fatokiny ngezabe zany. Dia zao Adama voavolavola ny tarian'Andriamanitra ao edena, voatao edeny Adama satria endrika Andriamanitra izy, fierery Andriamanitra ndry zany endrika hita maso tahaka nomeko fahendrena mahitantana ny voariko, plezira be ho an'Andriamanitra mahitana hoe mahomby eo amin'ny sasatria miaina ny fiainan'Andriamanitra. Lasa corrompu Adama, mbola tsy naloto, mbola tsy nidilany ota, mbola tsy raraka, mbola tsy nanohatra n'Andriamanitra. Faly ery Andriamanitra nametraka azy tao. Dia zao zavatra mitranga, i Adama mendrika ny tiany ho hita ao edena. Vao niodiny Adama dia zavatra anankiroa tsy maintsy hitranga, na edena ny tsy hita fa Adama no hita, na Adama ny tsy hita fa edena no hita. Satria tsy mendrika ho an'ny Adama miodina ny edena mpahasambarana avy amin'Andriamanitra. Atsangany an-tany izay meno any. Dia hozy izy Andriamanitra, Adama, tsy mendrika ho anao ntsony ny toereto edena, lasa ianao mandeha. Ndroasin'Andriamanitra izy, satria tsy njoro araka namola vola n'Andriamanitra azy, miara-miasa ny fijoroany Adama sy fitehirizana edena, fa tsy mendrika ny ho tehirizina ho an'ny Adama miodina edena. Inona ary ty te ho tahina tsy miombona amin'Andriamanitra ty? Ianao te hiavaka, te ho tahina, tianao rafetra mambavaka ny miratra, ny ahita fahatsaran'Andriamanitra rehetra, nefa ianao malaina anovany toe-ponao, miala amin'ny fahazaran-dratsinao. Raha vao kitikitihana mihitsy ny toetranao dia ianao tsy te ho am-piangonana tsony. Satria ahoana? Vavaka mba ho tahina fa raha momba n'iny resaka iny aza kitihana dadapaso fa manjary manahirana. Tia miafatra, tian'Andriamanitra ho zaraina antsika androany. Ny antom-pisitsika tsy hoe tady an'Andriamanitra mba azo ny zavatra rehetra, ambolavitra noho izay zavatra rehetra tadiavinao nefa nomena Andriamanitra anao. Fantatro ve fa tsy maninona na tsy sakafo azy ianao andrana, fa mbola te hihinana misy apeti hoe ay zara misy hohanina. Satria ny apeti ao anatinao dia mbolavitra noho ireo karazan-kanina mifanesy à volonté eo anoloanao. Raha fantatrao ny sarobidy ny zavatra efa nataony ao ambony lavitra noho ny fanomezany sy zavatra ilainao rehetra, dia hitoetra ambony lavitra noho ny fitaraina ny lanja amin'ny fisaorana. Satria raha any amin'ny hôpitaly fotsiny no mahita olona velomina amin'ny oxygène. Any Madagasikara tsy fantatro na 800 € no vitin'ny botay aty, na tsy fantatro ohatriny ny oxygène meloman'olona, fa ny lafo be.
dia treto hoe isaky miaina zany ianao androany dia amina botay vidiny oxygène melomanao fotsiny zany isaky botay lany isan-kerinandro efa 3 millions par semaine ohatra 800 euros par semaine dia mandra-pahafatanao zany firy botay lany fa saingy tsy mbola nanaitinao andriamanitra nitaky ny vidiny oxygène dia tsy vitanao no misaotra azy hoe mbola miaina somatsara fa tsy ozy oxygène vao mandeha io jiro na ty fantsasany ela vidy jiro mais manomboka misy ny économie d'énergie donc ny délestage ny Madagasikara misy fa ny aty koa misy coupure indraindray ary zany ny zavatra mitranga rehefa miatiady zao tontolo zao mais manomboka tsy misy tsony mais miaina mifata famindrapo afahan'ny olona misitaka zay tsara misy eo amin'ny taniny satria nahoana manajamba ny masony tsy misaotra an'andriamanitra ny olona fa manamafy fotsy miodina miala amin'ny volontén'andriamanitra ry olombelona miverena mipahary ianao miavana mipahary ianao aza tao ambany zavatra ny fifaraisana amin'andriamanitra ny fitiavana an'andriamanitra ny fametahana ho sarobiny ny fanomeziny rehetra sy zavatra efa nataony ambony lavitra mitomba mibidina valeur mihoatra no zay zavatra kely ilanao tanany kampiodinanao zany mahatonga ndreny kristianina fiangonana mitsidika dia lasa reny satria nahoana tsony ny fanantenany sy ny filavy asaranota mitady famatana sy fahagagana fotsiny fa tsy ampy communion sy fahalarana marina ny amin'andriamanitra fonana amin'teny atyteny ty raha zavatra hita fa ny ompamantarana miseho dia fa kaiky ny hidirantsika anyadiny goga sy magoga iranianina androany ty matao amin'ny mafarany mena an'Israely vaovao eto an-tany zany nefa ny amerikana nefa nyteny melo fa tsy amelan'ny Israely rery zay fanapa-kevitro raisiny ao eritrereto fa zany goga sy magoga zany efa tsy tokony antsony zanak'andriamanitra raha raky zany ady zany dia mba daotrika isaina hoe androany zany valy teny farany terapitso raikitra amin'izay le saotaka eto ambonin'ny tany la miainga amin'ny iraniana sy ny israeliana aloha rehefa aveo hita kelikely amin'izay ny triple attente ny karazany ny alliance entre ouest sy est amin'izay divisé anankiroa amin'izay tonga dia goga sy magoga eo tena mitsotra aminao fa ady mahatsiravina satria amin'izao zao efa mavita mamorona robot ary ty tany ty kely ho an'ny satanany amin'ny tehana azy satria tsy natao azy eny dia zay no mahatonga azy mampiasa olona andrava an'ity tany ty ary fantatra koa fa tsy fanaperana ety raha tsy misy an'izany koa azy mbola ataoko hoe mbola afaka isaintsika hoe eny mbola mety afaka 3 taona zany satria mamy aminao loatra ny fikitro mamy loatra raha ho avy ny fotoana ilanao eto an-tany za tena mangataka amin'andriamanitra mba tsy hainan'izay nilalovako ny olona fa rehefa alohan'ny aly io ainy io dia ohatra ndreny ampoly brûlé reny maso milavitra ny zavatra dia miamanjavina dia lasa io sony mitakobona be teo mba-vaona fahafatesana dia manomboka tsy manefa mialavitra koa dia mitakobona dia ndrivotra tsy mety miditra sony fa mamoaka betsaka dia manomboka fantatra hoe bye la terre fa tsy fantatra hoe bonjour ve ny elo sa lanitra tao anatin'izany segonda vitsivitsy ohatra minitra vitsivitsy kely talohany io dia tsapako hoe fahafa ny etahako dia tonga saina ny saina hoe ianona mbola tsy navelako eloka ianona ohatra mbola tsy fampiresaka tamiko fa halako ianona ohatra za paster amin'io tsisy nalala zany fa tato boky tato eo amin'izay tsy maintsy hiatrika an'andriamanitra araky ny lehiben'izay ao apoko ary eo no alana an'ilay dinga farany fantatra le rangana veriny Jesosy mbola afaka izy famela tamin'ny zanany famela tamin'ny vadiny famela tamin'ny ankonany satria iandry razana moa no nahatongavany mpianakavy tao an-tanàna dia famela tamin'izay fianakaviany kaiky teo dia baibay amin'ny fito izy ny senty mahita ny tompo tonga dia kalain dia lasa fa ianao rehefa départ ao izy tsika re mieritreritra hoe izy misaotra an'io ranga io
aza mietreritra hoe antso paster Rodolphe fa izy mavita mamerina sy pouvoirako zany tsy olona rehetra nataon'Andriamanitra an'izany zany isy avako akaiky mba netiko mavavaka sy ny talaoko teo tongotro ny tompo tia tsy miverina noho zany aza miary an'izany raha very ny fanatrehana ianao satria tsapanao misy otany ninao atao na marinonao aza mamita tena ny tsara velatsy aminao ihany any ianao e raha milaza fa mety kanefa Andriamanitra mahita hoe tsy any mihitsiny zavatra rehetra azo no lalovina fa ny fiainam-panahinao aza lalovina baolina azo lalovina jeu azo lalovina manety azo lalovina telefona azo lalovina fa ny fiainam-panahy aza lalovina tsy natao hifankahita amin'Andriamanitra ho edena anaty odinana zany tsika fa matoa damandroasiny tenao rery no apetrany ao ary io prasipan'Andriamanitra io mbola mandraka androany ary ny devoly fetsy inona ny tiany Satana atao na tiany takonana ao anatina fanamarinana tena hoe mety ny zavatra rehetra teny dikan'izay mety koa Andriamanitra non tamikaina ane tsy nety Andriamanitra fa sy te vitany miaron'Andriamanitra izy fa sy te vitany donc tsy marjefy andrefesana mihitsy ny fetezan'ny fiainam-panahy ny apetsahany zavatra nanana zany mahatonga antsika tsy rehefa hoentin'ny olona ny jeto mpanompon'Andriamanitra manana jeto dia zay no midika fa tena vedety na ny lanitra koa raha tonga dia misokatra satria nahoana izy raha fa tena wao fiangonana 7 étoiles tsisy olana azo atao 7 étoiles ny fiangonana afaka na jeto ianao ary afaka hifankahita amin'Andriamanitra koa rehefa sitrapon'Andriamanitra zany tsy favaly ny fitahian'Andriamanitra kory fa ny fifikirana sy ny fametrahana ny apetsahany zavatra nanana amin'ny fieritretam-po severité no zavatra satria mba nanana tombony kely ianao afaka nanao fanompoana dia te hoentinao dia mieritreritra ve ianao fa avy an' Jesosy zany zay ataony taminao kavanana ary zay fantatry ny taminao kavia akory zao azakazaka ny fanompoana misy raha tena mijery ary izy tsy mijery ny abetsahany zavatra atao fa izy mijery kalitao avo zay mahatonga ahy rehefa mandray ty micro ty tsy manetam-bola eo amin'ny alitarany izy na indremany azy fa manahitra ny fiainam-panahinao eo ambony amin'Andriamanitra rehefa tian'Andriamanitra ianao tsy mahita tory zany fa misaina ny fanjakano azy satria fitiavana ny manery ianao lasa paster andreny tsy mahita tory amin'izay misy azy any paster ny amin'ny asan'Andriamanitra ohatroana tolotra zao tena manamitsy satria dorany akotra anay mafantatra areo ve fa rehefa nanolo tena an' Jesosy dia matsapa ny sarobidiny mandrakizay dia ohatra le hitanareo le renara nakambany Samsona anakiroa dia nidorany rambony sy mahita tona fa rehefa dora ny rambonao dia lasa ianao mandretra saha nyrehitra saha amin'ny Filistina satria mahay ny rambon'le renara rehefa dora ny fitiavana an'Andriamanitra ny afo fitiavana mandotra anao tsy mahita tory zany anao raha tsy misy fanavovonjy tsisy manery anao matorio moa io tenio Rodolphe fa le fanahy tsy maiky raha tsy tanteraka le andrisina dia reo masiny eo akaikinao aninony eto tany ianao jereo masiny akaikinao aninony eto tany ianao fa leo any am-ponareo menakavy kely any zany aza sany jerena mafy be fitiavana zany fitiavana zany tsisy anery ianao ho avy ny andro hiveriny Jesosy eo na seul Jesosy sika entinao no afaka manao hoe ny fo kory-pamonjy mangetraetanao maniry lalandava ny ka
mba naminao tsy afakato am-poko ny fanirinanao rore ny foko ho lavana afaka mangeta etsika eto tompo rehefa mandinika amin'ny famarinan'ny teninao dia 30% le terre vérité lazainao mbola iainako ianao hoe mahafantatra na 40 faza manonojy zany hoe menako saloha ngamba ry tompo efa 80 fataro anaty fandinitena tsara mifatro-panolora-tena sy motivation mpanompona ao anatinao fataro izy azafatra mpitady zavatra mahafinaritra hitehirizana fanolora-tena hoe hira mahafinaritra be ny tena any any tena hitabako any hira inao tsy miova akory anatin'le fivoriam-bavaka ny tondranao any an-danitra zany manotsorotsy ao anaty fahafinaritana mifona raha miteny an'ity fahitsiny ty ary maro mpanompon'Andriamanitra matetika rehefa miaino fitoriko dia miteny pasteur Dolphe mahitsy loatra ianao fa mbo amboary loatra fa sao dia maratra ny pino dia oza tamin'ny olona tsy mandratra pino fa manaitra pino hitanareo ao anatina saison anankiray misy ny atao hoe SOS matoa misy ny urgence any amin'ny hôpital dia misy ny katokony ho karakaraina aingana zao tsika tsy eo akatoko ny fisafisafona lotsony hoe fahasoavana nato izao tsika fahasoavana ataoko atao ihany dia ambany fahasoavanako tsy zanontsony zao ny faniompamantarana efa akaiky fanairan' zao zao le hoe efa safotra le olona tsy fantatra ntsony felana vesa siny le elektrôky sanairana azy zany fivoazam-panahy marina tsy mitsitsy teny mpahamarinana anairana fijoroana ho Andriamanitra tanteraka tsy mahareteka an'Andriamanitra tsy masika miteny an'izany fa tery ny ato anatiko tena tery tsy haiko eo maninona nohatr'izany foana efa mba niezaka hoe nitoroteny androany mba classique sermon fa tsy mety le izy tsy mety le izy mila fifoazintsika eny ndraindray satra manompo an'Andriamanitra ndraindray ampionona saina fotsiny tonga fanatren'Andriamanitra andeha hoany aloha mba sitrany e mba maivamaivany zany vesatra zany motivation hafa zany rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra homanofo dato zay teneninao amiko dia fifaliko manomboka anao any ny anapa-kevitra tsy anao dia ampalahelo matso teneno raha misy ny teny tena ilainao sady arena ambony indrindra ho anao eo anatren'Andriamanitra dia teny mpantsina sy fanairana anao iombona aminy zareo fa niery Adamo lasa izy Adamo izy ianao dia ny fifisy niafina tao anaty iny izy tao anaty hazo tao edena tao ravikazo nanakona ny enatra mba fantatrareo fa ny religion dia fanakona-kenatra ao anaty ravina manamary tena tsy tena mibebaka tena numéro 1 raha itsikeran'ny hafa fa tsy mba mandiny tena ny ova mihitsy mora tafotoana miteny fahamarina haveriko zany nandray excuse fotsiny ro zavatra be dia be zay mety tsika anehoana ny fahamarinana any amin'ny hafa mba tsika isehoana fa mahalan'Andriamanitra tsika tsy moralina ny tenin'Andriamanitra fa fiaina ary efa pita fiainana joroa tsara modely no ilaina aneo an'i Kristy rehefa manaiky isehoany Kristy amin'ny fitiavana tsy hifampitsara ny andehanantsika eto ambonin'ny tany hifanaitra satria raha hifampitsara raha hijery zavatra tsy mety ataon'ny hafa fotsiny
dia lasa tsikera mibetsaka fa fiovana tsisy narairy satria fa tafitinana nefa n'le fivoriana. Adamo, aiza moa ianao? Miafinao ambadiky ny franc-maçon? Miafina ambadiky ny asa sosy fanompona ranofo? Miafina sy mialika ambadiky ny vola fa mody Jesosy? Manilika amin'ny fahasonany amin'ny hafa? Tsy te hiaikeloka, tsy te hibebaka tsara, mora tezitra sy mankahala, mora tafitohana rehefa hitsina amin'ny fahamarinana mamatotra. Inona ny java fahadisoana mamatotra? Hitsiny teny tsy mahavita ny opération, mitady anestesie. Adamo, tsy mahavoaro anao io, itoerana ifenanao io miverena amin'ny fanatrehako. Adama, zaho no ampinga lehibe indrindra ho anao, tsy natsaka andrakotra antsika zany eo amin'ny fiainantsika. Tena fitiavan'Andriamanitra manambara amintsika hitafio Jesosy Kristy ary aza miany nofo ateraka ny filana. Tsy namora saraka amiko, tsy hainao fitiavako anao. Adamo, eo amin'ny fanatrehako ianao no mahazo aina, ary ny fanatrehako no afaka iseho ny fanapahana, ny fahatsarana reny nataoko anao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Sainy fa voavity Adama dia natolotra Andriamanitra azy ny fahefam-panapahana ny voary rehetra. Faly ery Andriamanitra nijery inona no anarana omeny Adama andreo zao. Faly Andriamanitra nijery ny endry ny asa ao anatin'ny Adama fa tsy ny endry ny ampiasain'ny Adama. Faly Andriamanitra mijery ny endrika Andriamanitra miasa ao amin'ny Adama fa tsy ny endrika Andriamanitra azo fanetretena. Tsy ta tsy tiany ianao iaina sy amin'ny anao, izy ny miantso anao, izy le namorona nisy ny zavatra tamaso rehetra ny ainga avy amin'ny tsy misy. Natono an'ny Adama sy Eva zany zavatra rehetra zany teo ambany masony, ary tamaso nanaovan'Andriamanitra an'izany. Izy koa mijery raha teo ny fanaon'ny Adama fozy izy hoe indro le endriko sy tarehiko hitamaso, zanako mpiara-miasa amiko, zany ny tiany etsonanao, malala eo imasoko ianao, be voninahitra ianao, sady tiako. Ataontsika hitsaka ny sotran'Andriamanitra. Halleluja. Tompon'Andriamanitra, masina indrindra sady mendrika, makasitrika izay tao anatin'ny fivorian'ity ny teny fiainana menao anay. Tsapanay tsy tonga namelika ianao, nakay atao anatin'ny fahadalana faran'izay ratsy indrindra miafina tao anatinao, satria tsy tsara toetra ianao. Dia lasa raha tokony ianao no hanapaka azy, azo ny fotsika manontolo fa mila azo ny fiainantsika. Tsy mihainao anaty fahafiaretana lavitry ny fanatrenao no mametraka teny eny mbahavana mpanompo izy, anairana anao amin'izao andro farany zao, mihavana amin'Andriamanitra aingana ianao authentique, tsy miova ny toetra, tsy miezaka miafinao ambadiky ny asa soa, fa raha avy ny efenany zany Adama, tsy misy toe-po miova. Zany nahabedy ankaina, raha tokony ho mpanapaka izy dia lasa voatapaka izy, sady tsy joro ho niariary teo mason'Andriamanitra amin'ny toetra tsara, toe-po tsara, dia lafo vidy lavitra noho ny zavatra rehetra, satria lalana manamaforona ny fanapahanao zany, na minota na mifaratsiana maro izay vokatry ny ota, na eny hatramin'ny fahafatesana azy. Sokafo tena sokafo ny fonao n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, tena sokafo n'Andriamanitra fonao. Tsy keto aloha voalohany indrindra mety efa anza miteny zany, mipetraka mampahazo ainanao dia mipetraka ndao tsika resaka amin'Andriamanitra. Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy.
very eto anatrehana zay androany raha mbola misy zavatra hitanana kely sy pitika azy Andriamanitra tsy raka ny sitrapolo aty anatiny ka mampisaraka anay aminao na fieritreretana maloto na ny fisainana androany Andriamanitra na ny fanao na ny fahazana mbola ifikirana iny na ny ota sasa tombo Jesosy eo mety izay rehetra manatona anao tsy ezak'izay ny afo no mbadiky ny fanompona anay teny anamarinana tena fa ny fampiasan'ny teny fahefana ampiariariny ao anatinay mba hatsara fihavanana anay amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly aza apôstôly lehibe tena ny tenin'ny apôstôly Paoly izay apôstôly ho fahasoavana ny lasa fa siko mafy ny tenako mangana ndrona efa nitory tamin'ny sasany azady ho lavina kosa ny tenako andevoziko mihitsy nofoko ho amin'ny fahafaty tsy namanay io nofo ary natilana tsy tiana tsy andova fiainana mandrakizay eo fa androany tsy ho namany ty nofo ty Andriamanitra fa tahaka amin'ny Paoly ny ady sy ny tsara izay sitrako ho vitako fa ny ratsy izay tsy sitrako asiako mafy misy ny tenako angana androany ary panekeko eto anatrany vavolombelona maro fa nolotra ny fiainako sy ny tenako Andriamanitra ho amin'ny teny mpahamarina sy ny filazantsara marina ary ijoro ho amin'ny sitraponao mandrakizay atolorony tenareo tsirairay avy teneno Andriamanitra teneno araka sy mabetsaka ny aomponareo fa mandriny présence n'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity reko Andriamanitra masina sitraka Andriamanitra fa fanimpivavahana mety ataonareo zany sotra Jesosy sotra indray mandray ny fanorantenanay maromeno tombonary zay afahana miaina an'izany andrany voninahitra walay mitoy amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjakany mpanjaka sy tompony tombo ho aza rehery ilay mitoy amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ane voninahitra halleluja halleluja soka Jesosy ohafany milanitra ny tanao dia sora azy amin'ny filomantolo misotra ny famelakiloko Jesosy misotra fefa voahomana melo fotoana andoly anay ny famelao anay tsarofa ny fiainanao sy ny ampelantanan'ny olona fe ny ampelantanan'Andriamanitra aza mieritreritrnao hoe ny olona faran'izay kaiky anao indrindra ny ikinanao fa ny olona rehetra raha sy mandao dia ilozanao bokana ihany eo fiainanao sady sy mafoy ianao ny tianao manakizay Jesosy no anarany raha izy Jesosy ho tosy mpamonjy ny fiainanao manokana elao izy anapaka ao anatinao fa folom-bola mpanotsika mbola tsy teraka akory tao anaty ota sy ny nanotoronantsika tamin'ny ota nefa maty hamonjy antsika Jesosy aza vela ny ataon'ny olona sy ny hitanao ataon'ny hafa manodidina anao ny sakana tongonao tsy ombona amin'Andriamanitra fa rehefa iona amin'Andriamanitra sisy pasitra anankiray na olona anankiray anelanelana anao amin'i Jesosy enao sy izy rery mboaro ny fo mboaro ny saina miomana eo na mipapakatra rehefa tena miovo dia miova fo tanteraka maneke androso anatin'izany halleluja fa ny milanitra ny tanitsika dia misoritsika n'Andriamanitra mifotsika manontolo ny amin'ny fahatanterahanyity fotoana no ny arivo ty fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany adoloy lasa rehetra adoloy izay tsy tanteraka rehetra tany lasa sakafo masinao ahita Jerosalema vaovao halleluja ny fitiavan'Andriamanitra anao aza manano tena tamin'izay tsy tanteraka rehetra miainanao
na dia homaly azy vonona ilay tokana nombona toa miazo fijaliana ny tanany sy ny tongony ary ny lavoany mitondra ny mafy indrindra sy ny mangidy ho anao ary miteny aminao zay soloky tena androany satria piasa ny vavako izy anambary zao fahamarinany zao avy ao-pony ho anao anaka voavelany kao manana fifaliana sy fiadanana dia mandihana vity ty fivoriany ty anany zao fahatsapany zao tiany Andriamanitra matoany Andriamanitra nanagana ny Andriamanitra namela ny eloko rehetra izy ny manatena indrindra sady tia indrindra ho aminareo ane ny fiadanan'i Jesosy hitanareo ane Jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo anareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy zanaka ary mifanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa mifahasoavana Andriamanitra ny maty izao fa mifahasoavana Andriamanitra ny maty izao anareo.